Dimy amby telopolo taona mihoatra kely zany hoe fa efapolo taona latsaka kely no seharako tao anatin'ny mozika. Natomboka tamina resaka fifaninanana tovovavy kely anankiray saro-kenatra fa nanana ampo dia hisondrotra sy handeha lavitra amin'ny tenany manokana fa tsy miankina amin'ny ray aman-dreny dia nanao fifaninanana aho ary nahazo ny larana voalohany. Dia avy eo nadeha tany ampitan-dranomasina natao hosolon-tenan'i Madagasikara tany amin'ny Jeux de la Francophonie ary nahazo medaly volafotsy. Namoaka ny album BDB izany hoe eo amin'ny 5 eo hatramin'izao ary mandrakitiny androany dia mbola tia misehatra ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto. Nisan'ny tanjona anankiray lehibe hotratrariko dia ny mbola amoahako album anankiray iseharako amin'ny zavatra izay tsy nataoko hatramin'izay ary koa ny fizarako an'izay traikefa efa nananako izay. Zavatra tiako natao hatramin'izay satria za vao niainga dia mahasaro-kenatra dia nianatra nanao teatra aloha nahafahana namaha an'izay saro-kenatra ary teo niteraka ny fitiavako hanao comédie musicale. Nanao film efa mba nataoko ihany, nanoratra efa nataoko ihany koa ny fampivadinan'ireo anakiroa zany ny mba zavatra kasaiko atao ary ezahako tratrarina. Tena mihaino mozika amin'izao be dia be mihitsy na any ivelany na eto an-toerana. Mandalina an'ilay fomba famoronan'ny ankizy sy karazana harmonie vaovao izay ataon'ny ankizy amin'ny fotoana izao ary ataoko hoe ny olona anankiray izay miaraka mamorona amiko zany amin'izao fotoana izao dia ankizy tanora beatmaker moa zany dia sy Jizy. Misy zavatra ianarako amina misy zavatra ianarany amiko dia manome zavatra hafa mihitsy ilay izy Ity zany no hetsika voalohany ary iarahana amin'ny RDJ izay isaorako zany safidiny voalohany hanokatra n'ity toam-pilalaovana ity. Ny fanokafana moa dia endrika anankiray fiatombohana izany hoe mariky ny fivelarana aoriana. Ity koa nataoko hoe seho anisan'ny ngeza indrindra zany eo amin'ny teto Antananarivo raha tsy diso dia izay no iseho raha aby. Foko anao izay no atao hoe safidy satria izao fotoana izao zany hoe zany 5 miampy telo eo zany 20 taona nirana zany mahasambatra indrindra ny manome mahasambatra dia manome tsy ho lava be hoe dia afaka ivalaparana irana hira 50 io fotoana io fa tsy maintsy nofatenana zay hira fa hira riko fa ny fotoana rehetra izay rahantsika ao dia ilay fotoana izay nandrasany be sy ny maro nandrasako ihany koa ny zavatra isy ao dia izaho sy anao izay. Rehefa tsy eo ianao dia mandringa, rehefa tsy eo dia tsy feno ianao. Izany dia ao antsika ny eona izahay dia tsisy afa-tsy ny hoe miandry anareo.